Zay fanambarana zay natao mivondrona sateky izay dia manana ny heviny Solomavamboaka Jean Prunel Razafy Tsiandrof lehibe ny vondrona parlementaire mapara ny mpikambana ao amin'ny Ankola Firavalo manana kosa dia nisafidy ny tsy aneo ny heviny. Raha ohatra aloha ka fampiavana-pirenena no tarihan'ny sadeky na hoe antony atongavana eto dia zahay afaka miteny tsy ampiambambana hoe diso toerana izy. Fa raha ohatra kosa ka hoe tonga eto izy satria nanaraka an'ireo antanatohatra samihafa nanomboka tafametrahana ny ravindalana ka natongavana ny tamin'ny fifidianana dia hijery hoe atraizany tanteraka atraizany tsy tanteraka sy andanjalanja amin'ny ankapobeny ny fahatanteran'ilay ravindalana dia everiko fa zoany zany satria anisan'ireo mitarika ny ankolafy politika samihafa teto izy a natongavana tany amin'ilay ravindalana. Fa raha ohatra ka hoe fampiavana-pirenena ny atongavana eto na hoe hitarika an'izany na amin'ny lesona amin'izany a tena ratsy toerana izy a ary tena everiko hoe tsy andraikin'izany. Ny antony dia tsotra malagasy tsika ary voalohany indrindra firenena tandalana misy fitondrany eto a voafidim-bahoaka misy gouvernement eto a zay mahatapakahatra misy an'ireo a rafitra samihafa afaka hiantsoroka amin'izany eo ny FFKM eo ny FFM eo reo vondrona samihafa zay mbola azo antsoina reo olobe reo ray aman-dreny reo mpitantrano be reo mpitan-kazomanga azo antsoina daholo zany a hifandinika amin'ny resaka fampiavanana samy malagasy fa tsy anjara ny vahiny kosa zany ialana tsiny.